Aty amin'ny faritra Vakinankaratra zay solon'ny lehibean'ny faritra sy ny lehibean'ny distrika ary ny commandant gendarmerie teneto fa indrindra isika ray aman-dreny eto amin'ny commune Tsafajavona ianareo rakizy zanaka zandry manome voninahitra n'izao fotoana izao ombako manana daholo ny fisaoany an'Andriamanitra zay nandray nataony zay nandray fitenenana teo ary misaotra azy tsika fa nameny andro tsara nafahana tonga taty aminareo taty satria raha nameny andro ratsy dia mety nametram-panontaniana ihany zay ny hoe tsy afajavona ve ny anaran'ny tanàna sa tsy afadalana satria mafimafy ihany le lalana teo fa dia tsy afajavona ny aty fa ny lalana angamba mbola asiana fijerena amin'ny manaraka amin'ny tompona ndraiky ty Satsokatsiny ihany. Misaotra anareo tsirairay avy koa tompoko, misaotra nanome voninahitra ny fotoan'androany. Azonareo natao tsara ny nanao karakara ny asa fambolena, ny karakara ny fianakaviana zay adidy apetraka amintsika voalohany, kanefa tonga ianareo nanome voninahitra ka dia makasitraka mankatelina tompokilasy tompokaviajay nisany. Ny antodianay androany araka ny voalaza teo dia nofotra anareo anio braon commune vaovao eto Tsiafajavona io. Braon commune zay manamarika fa ny fanovana tiana hoetiny eto amin'ny firenena dia ny fananganantsika fanjakana vanona, fanjakana manamaizy azy, fanjakana manaja ny vahoaka araka ny voalaza teo zay vahoaka tompony fahefana ary maso mandidy amin'ny tany sy ny firenena. Ka marina dia marina ny voalaza teo fa matotonga aty zahay dia mamerina amintsika vahoaka, mamerina aminareo vahoaka ihany zay herim-po sy herin-tsanontsika rehetrarehetra nampandehanana ny asam-panjakana dia tsinony zany fa ny vola sy ny hetra rehetrarehetra zay voaray amin'ny kitapom-bolam-panjakana ka averina ty aminareo ho hitanareo maso toy izao fa ny volam-panjakana koa tsy natao lany lanina foana fa ny volam-panjakana dia averina ty amintsika menakavy ho asa fampandrosoana antsika menakavy fa izay ny mahasamy hafa ny fanjakana amin'ny orinasa satria ny fanjakana rehefa manome ianareo dia miezaka ny fanjakana ny mamerina azy bebe kokoa no nomenareo miverina makaty aminareo raha sitrapon'Andriamanitra fa raha ohatra orinasa rehefa manome ianareo dia ny tanjon'ny orinasa dia no mitazona zay be indrindra ho any aminy ka mamerina ny kely makany amintsika ka izay ny fanovana tiana hoetiny eto amin'ny firenena ny fitantanana ny raharam-pirenena ny fitantanana ny volam-panjakana dia natao hanasoavam-bahoaka ary izahay dia mpiandrombo vola vita ihany tsy tompony fampamerin-doha ka dia nisaorana fa ny bedabe ihany koa dia ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy sy ny fananiko tsy nitononony ianao teo andriamatoa be ny tanàna satria ianao sy ny mpanolotsaina ary ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny tena ametsika vahoaka fisaorana bedabe ka rehefa isaorana zany izy ohatrany rehetrarehetra nisaorana mba tiafantsika mafy be ihany koa satria na inona finiavanay tianao asa fampandrosoana ka ny tompon'andraikitra ty fotony tsy mahatsapa fa anjarany no mitatana any volam-panjakana ka ny mamita n'izany asa zany mba ho tombotsoa ny fanjakana sy tombotsoa ny vahoaka dia sarotra ny mampandroso firenena. Raha nitazanay eto dia vitatsoa tsara ny asa ary isaorana anareo be ny tanàna taty Tsiafajavona sy ny mpiara-miasa ny mpanolotsaina ny filoam-pokotany ary sika vahoaka ary tsy vita ny asa fa mbola misy ny ambom-bava ka afaka nampiana fitaovana maro isan-karazany. Izay no manam-pirofo ihany koa fa na aty ambanivohitra ty amintsika ty ary dia misy ny olona azo itokisana ary misy manana ny fitiavan-tanindrazana fa tsisy afaka miteny na iray ary amintsika malagasy ny hoe izy rery ihany ny manana ny fitiavan-tanindrazana fa isika menakavy zao dia manam-pitiavana matoa tanteraka somatsara zao azy zao ary no tatantsika ao anatin'ny mangarahara zay volam-panjakana zay ka nataontsika asa ho an'ny vahoaka ka dia isaorana bedabe ianareo andriamatoa be ny tanàna
manana olombanina ary olomanga ny firenena, manana anareo sy ny mpanolotsaina sy ny vahoaka aty mendrim-pitokisana, ka izay ihany koa le fitsinjaram-pahefana tiantsika ho tanterahana eto amin'ny firenena mba hamena fahafahana, omena fahalalana ireo olom-boafidy ny fotony manomboka hatrany amin'ny fokotany ka hatraty amin'ny commune ka hatrany amin'ny faritra, mba hijery izay tena asa fampandrosoana tiandry zareo tanterahana, tiandry zareo atao amin'ny faritra misy azy fa ny anjaranay tompona ndraiky mpanjakana dia ny manome tosika ihany fotsiny an'izay finiavana avaty fotony izay, ny fandraisantsika anjara, ny fandraisantsika antanana, isa tokantrano, isa pokotany, isaky ny commune, isaky ny faritra, isaky ny faritany izay no ahafahantsika mampandroso an'ity fireneny ity, ka ny porofonareo androany taty Antsafajavona fa ianareo dia fa vonona amin'izay fandraisana ndraikitra anoavy ny firenentsika izay satria olona azo itokisana, olona mahatsapa fa i Madagasikara dia any malagasy ka raha sanatria tsy voatatana na mandeha ny tokony tsy ho izy ny volam-panjakana na ny volam-bahoaka dia mampidi-kizo ny firenena ihany zany isika menakavy. Anjarany araka ny voalaza teo ny ao amin'ny parlement tany manapaka ny vola zay tantaninay ao amin'ny fanjakana any am-panatanteraka, fa mbola anjarany zareo ihany koa no manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka, ka dia mino sy mananteny zay ndre mato parlementarisany fa dia hitanareo zao fa tonga taty ilay vola ary natanterahana asa, ary mino sy manantena ihany koa zay amin'izay fanaraha-maso zay fa dia voara-maso tsara daholo ny volam-panjakana rehetrarehetra eran'ny ministera, satria izay ihany no antony ampandrosoana sy ahafahana mampandroso ny firenena. Fa ny tsinakely fotsiny no tiako lazaina raha hoariny lazaina andriamatoa kongressy ny tetezamita teo fa raha ny vola tantaninay dia atsasaky ny vola tamin'ny tantaninay raha nikambana amin'ny ministera anankiroa, satria izay ny fitsipika napetraka hoe rehefa nizara roa ny ministera dia mizara roa ihany koa lay teti-bola tamin'ny ministera tamin'ny voalohany, fa na izany na tsy zany ary dia nezahana mba hitonga ary mba ho tanteraka araka ny voalazany teo aty amintsika tsiraray avy zany voly zany ary indrindraindrindra mba ho hitatsika, mba ho tsapatsika fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena rehefa misy ny finiavana, fa indrindraindrindra rehefa misy ny fampatokisana amin'ireo olom-boafidy rehetrarehetra sy amin'ny vahoaka malagasy tsiraray avy, ary ny fanampiana avy any velany dia tokony ho fanampiana ahafahantsika mandroso bebe kokoa fa tsy ho fanampiana ho vesatra ho an'ny firenena koa. Betsaka no afaka natao, betsaka nezaka tokony ho atao eto amin'ny firenena, kanefa rehefa tsy miainga amintsika menakavy, rehefa tsy misy ny firaisan-kina, rehefa tsy misy ny fahatserovan-tena fa malagasy tsirairay avy na inona toerana misy azy, na inona fari-piainany dia manana andraikitra ary tokony homena andraikitra amin'ny fananganana sy ny fanarenana any firenena, ka ny fahatserovantsika tena tsirairay avy amin'izay fandraisana andraikitra amin'ny hoavin'ny firenentsika izay zay tena zava-dehibe amin'ny fanarenantsika any firenena, ka dia mbola mamerina n'izay fankasitrahana antsika tsirairay avy zay tompoko amin'ny fahatserovantsika, amin'ny fahatsapahantsika fa atsika miaraka ity commune tsy afajavony ity ka marary taminareo ny fitantanana ny volam-panjakana ka nezahanareo mba tsy ampitsanga menatra anay zay nanolotra ary voninahitra ho anareo zay nitolorana ihany koa. Manaraka izany maro ireo fangatahana ny lazain'ny ben'ny tanàna sy ny tompona andraikitra teo, tsy mbo fomba koa ny milaza ny hoe zay angatahana koa dia ekena daholo, zay le fanaovana politika mila hovaina eto amintsika. Hita io efa fantan'ireo matoa ben'ny tanàna ny fomba fiasa sy ny mpiara-miasa aminy rehefa manisy taratasy tonga any aminay ezahana araka ny voalaza teo, satria tsy maintsy tsinjaraina ho an'ny faritra 220, ho an'ny commune 770 sy 500 ny vola zay ho tantanina mba samy azo tombontsoa daholo ary samy manana maizy azo daholo ny vahoaka malagasy tsirairay avy, satria izay ihany ny antoko ny hoe
fampihavanam-pirenena. Ahoana moa ny fampihavanantsika raha mbola misy mahatsapa eto amin'ny firenentsika fa mbola taraika eo anivon'ny fampandrosoana. Ahoana no ahafahantsika mihavana raha mbola misy mahatsapa eo amin'ny firenentsika fa mbola misy faritra na commune zay lozan'ny fampandrosoana. Tsy afaka nihavana ny malagasy raha tsy mahatsapa, fa ny fanjakana dia mitsinjo ny olona tsirairay avy, ny faritra tsirairay avy, ka izay ny voalohany eo amin'ny fampihavanam-pirenena zay tokony ho tanterahantsika. Rehefa mandroso ny isan-tokantrano, mandroso ny isaky ny commune, mandroso ny isaky ny faritra, mazava ho azy zany fa mandroso Madagasikara. Ary fomba fiteniko matetika ilana tsiny aminareo tompona andraikitra sy ray aman-dreny am-panahy fa ny voaloham-piadanana tompoko dia ny ao amboli. Ahoana moa ny ekarana any amin'ny fiadanana sy ny fitediavana ny fiadanana rehetrarehetra raha kibonona no miakatrany, fa rehefa ny ao amboli sy ny ao an-tokantrano no milamina dia manomboka eo zany aloha ny fiadanana, ary tsy maintsy ho takantsika ny fiadanana any an-danitra rehefa miadana sy afaka milamina tsika ao an-tokantranontsika. Satria ny filaminantsaina, ny filaminam-po isaky ny olona tsirairay avy isan-tokantrano izay ny tanjona ahafahan'ny firenena mandroso. Fa tsy afaka ny iaintsika ao anatin'ny fitaitainana, tsy afaka iaintsika ao anatin'ny fahatahorana, tsy afaka iaintsika ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, fa izay filaminantsaina izay no ahafahantsika ihany koa mandroso ao amin'ny fiainana. Mamelana reo iresaka kely fotsiny satria menimenina ny olona isaky ny mandeha. Fitsidiana ohatr'izao tsy misy vahaolana eto amin'ny firenena ahafahantsika miala amin'izao krizy zao afa-tsy amin'ny fifidianana ihany. Ary fifidianana izay ao anatin'ny filaminana araka ny lazaiko teo ao anatin'ny fitoniana sy ny fahatsoram-po, fa indrindra fifidianana manatsa ny lalàna velona eto amin'ny firenentsika. Fa tsy afaka tsika menakavy ny tsy hanaja ny lalàna, ary isan'ny fanajana ny lalàna voalohany indrindra ny hanajantsika ny zavatra zay napetrakintsika ihany. Ka izay no antony hoe raha tiatsika handroso ny firenentsika, atombokitsika ty fotony, apetrakintsika ny birao zay ny ravan'ny rivo-doza, dia nasehontsika androany fa ny rivo-doza tsy maresy ny finiavana fanovana amintsika ka nataontsika trano tsy voarava intsony ray no napetrakeo. Zay no ezaka dingan'Andriamandeha hoentsika makany. Ary raha nanangana ny trano dia najaintsika tsaka ny sendavany ny fepetra fitantanana amin'ny volam-panjakana. Misy ny tolobidy, misy ny orinasa manangana ny asa, misy ny ambombava dia mbola ampiasaina ihany koa ao anatin'ny fanarahan-dalana tanteraka. Ka mino avy na ny lehibean'ny distrika na naramaso akaika, izay no ahafahantsika manarina firenena. Hitantsika izao fa vita tsara ny asa rehefa nanatanteraka ny anjara asany ny olona tsirairay avy tao amin'ny fanatanterahana azy, ny mpaminome vola na minome vola, ny mpanatanteraka na nanatanteraka, nanao ny trano atsaka ny sendavany, ary ny mpanaramaso nanaramaso ary ny tokony ho izy. Izay no nahavitantsika zavatra mendrika sy mahafinaritra toy izao. Dia toy izay ihany koa no etsika mifanarenana ny firenena, tsy maintsy atao ny fanajana ny olona tsirairay avy amin'ny andraikitra tsirairay avy, ary rehefa izay no mirindra dia tsisy antony tsy hampandroso ny firenentsika. Ka dia mankahery mamporisika atsika menakavy tompoko anaraka anaja izay lalàna fototra, izay lalàna misy eto amin'ny firenena, mba hahafahany ty fireneny tia mba tsy hitsangamenatra eo anivony izao tontolo izao. Mahataitra, mahatalanjona mantsy mieny ndraindray ny hoe rehefa samy tsy anara-dalàna ihany rangady andao samy tsy anara-dalàna. Re olona misy dahalo zany eto amin'ny firenena ka dia rehefa samy anao dahalo dia anao dahalo daholo tsika menakavy. Tsy mety zany. Tsy izay no lesona, tsy izay ny zavatra apetrakintsika ho an'reto taranakitsika reto, fa fahendrena, fahalalana, ary indrindra mba fatahorana an'Andriamanitra zay tononontsika isan'andro san'andro zay ny zava-dehibe. Aoka sika tsirairay avy tsy ho sakana ho an'ny tombotsoa ny firenena, aoka tsika tsy ho fitaovana ho an'ny tsy fampandrosoana ny firenena, fa aoka tsika amin'ny maha olon'Andriamanitra fieritreretantsika ny tenantsika mba hijoro marina, mba ho fitaovana
anasoavana ny tsiraray avy amintsika sy mpiaramonina amintsika ka dia mankasitraka tompoko mamegna fakasitrahana sy fakatelemana amin'ny fahatongavanareo marobea na mevonahitra androany eganeka mivavitany zao trano vaovao zao mba hoangy vaovao ho an'ity commune tsy afajavony tia ka na inona hoy aho teo rivodoza mandalo amin'ity toerany tia mandalo fotsiny any izy fa tsy ahongotra tsy anala ny finiavana sy ny fitiavantsika ampandroso ny firenena ka no resentsika amin'ny fotodrafitrasa zay tsy vitany tsony ny anongotra azy mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy makasitraka makatelina Andriamatoa